ianao dia aoka fao. Tsy makivy tsy mety sasatra, tsika tily asa fatratra. Ivavaka isika rehetra dia mbola misaotra anao indray zay ry tompo no ity fotoana lehibe ity nomenao anay ahafana mihaino indray ny teninao, dia anjaoko feno ary izao fotoana izao feno voninahitry naranao mamindrafo amin'ny ary Jesosy eo, amen. Risiko lady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana va amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy tompo, amen. Ny soratra masina voalahatra torina amin'izao alahady fa roa manaraka ny epifania izao dia araka soratra amin'ny filazantsarany Jaona. Jaona toko faefatra andimy faefatra ka hatramin'ny andiny fa enina amby roapolo. Somary lavalava ihany ny vaky teny dia hofitiniko noho ny fotoana. Ho antsika classe bien dia mahalala tsara ity tantara ity sy fanahiny koa. Fa mipetraka teo amin'ny toerana fatsakana Jesosy tahaka n'ity zany. Dia nisy vehivavy tonga teo aminy tamin'ny andro atoandro. Dia nangataka izy hoe meo rano aho hosotroko. Dia gaga moa le vehivavy fa maninona ianao jiosy nefa za Samaritana, satria tsy mifakazo ny jiosy ny Samaritana, mangataka rano aty aminao. Dia namaly moa Jesosy hoe raha fantatrao hoe iza le miresaka aminao io dia ianao indray mangataka rano fa tsy le olona ny mangataka rano, mantsy Jesosy zany io miteny io. Dia nanazava Jesosy hoe raha mbola rano avy amin'ny fantsakana ohatran'izao ny alaina dia mampangahitahita foana, fa ny rano avy amin'ny Jesosy tsy mampangahitahita intsony. Dia lina moa le vehivavy hoe hay mila an'izany rano zany fa meo an'izany Dia avy eo moa Jesosy niteny hoe rano omeko tsy avy amin'ity fatsakana ity, tsy mila fanovozana ohatran'izao ny fa tonga dia afaka omeko amin'izao fotsiny. Dia hay meo an'izany rano zany ary ozy izy le vehivavy, toy izy ndana ratsoa le vadinao. Toy izy le vehivavy hoe zany tsy manambady. Toy izy Jesosy hoe tsy manambady mihitsy ianao satria efa indimy nanambady ianao dia le hipetrahanao ary tsy vadinao akoriny. Dia tonga dia taitra le vehivavy hoe tena mpaminany ianao miresaka amiko eo izy. Dia avy eo moa niteny Jesosy hoe zany Mesia eo. Rehefa nandeny resaka zay rafitinina ny vakiteny androany. Ny toerana fatsakana tahaka an'izao tamin'ny Palestina tamin'izany fotoan'izany dia toerana fihaonan'ny tovolahy sy tovovavy. Tahaka antsika izay misy toerana ifandraisantsika, ifihaonantsika any anoany, dia tahaka an'izay koa ny toerana fatsakana. Dia le vehivavy io zany nietreritra raha nahitan'i Jesosy teo hoe Jesosy dia haka azy. Raha tenenina amin'ny teny tsotra dia hitory fitiavana na raha tonga dia vantana dia hikaoty azy. Zay zany nietreritra ity vehivavy ity raha nahitan'i Jesosy teo am-patsakana teo. Zany hoe ohatran'ny hoe niandry vehivavy ho azy zany Jesosy teo. Kanjy tsy izay moa ny tanjana, fantatsika tsara moa zany. Fa rehefa nahita azy Jesosy dia nieritreritra nitondra azy, hanome azy le rano velona dia ny fiainana mandrakizay izany. Mbola natao vanim-potoana ny Epifania isika izao. Dia nanavitra ny olona rehetrarehetra, niseho amin'ny olona rehetrarehetra, izay moa ny tanjon'i Jesosy. Tsara marihana, risiko lady malala indrindra fa ho antsika tanora
ny fitepona fitiavana dia tsy fahotana. Ny fampiasana zany amin'ny tsy mety, zay ny fahotana. Fa ny fisiana fitiavana amintsika tsy zavatra magaga izany. Io tahaka ny hoe nona isika, tsy fahotana ny nona, fa ny fampiasana zany amin'ny zavatra ratsy no tsy mety. Ohatra hoe nona isika dia lasa mangalatra vola na mangalam-pihinana ao amin'ny frigo antsika na amin'izay sakafo ao an-tranontsika. Zay ny tsy mety. Dia ohatray koa ao amintsika izany fitiavana zany zavatra voajanahary izany. Fa ny fampiasantsika an'izany amin'ny zavatra tsy izy no tsy mety. Lasa hoe mbola kely tsika dia ve maraka amina lehilahy na amina vehivavy dia lasa manaonao foana avy eo. Zay ny tsy mampety anazy. Fa tsisy maharatsy ny fitepona fitiavana. Dia zao Jesosy dia nampiasa an'le toerana fionan'ny lehilahy sy vehivavy azahoana vehivavy tsy ho azy, fa hanomezany ny fiainana mandrakizay, hitantarany amin'ny fiainana mandrakizay. Tena aloha izy hoe mameo rano, maly le vehivavy hoe tsika ary olona tsy mifankahazoko, ahoana koa ianao tao samy resaka amin'izany. Avy eo Jesosy hoe raha fantatrao dia za no nanomeanao rano. Mijery hoe ianao raha tsy manana fanovozana akoriny, inona ny rano omenao? Dia Jesosy hoe le rano omeko tsy mila an'io akoriny, fa raha vao manome rano dia rano biboky anameko eo. Jesosy le vehivavy hoe meo an'izany rano zany fa ilaiko zany. Malo Jesosy hoe ndana rahatsoa le vadinao. Tao anatin'izay resaka lava be izay, teny hafarany dia zao vitan' Jesosy nampiseho hoe izy no Mesia. Ny tokantrano tsirairay avy dia mila hanjakan'i Jesosy. Ny olona rehetrarehetra dia mila hiantsonan'i Jesosy. Fa izy irery ihany no afaka mamaha izany rehetra izany. Ary mila mivavaka mandrakariva isika manoloana an'ireny olana ireny ao an-tokantranontsika, mba hahafahantsika mandray an'i Jesosy, mba hahafahantsika mahazo le rano boboky avy amin'ny Jesosy. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana sy ny fiombona amin'ny fanamasina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao kao mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Dia misaotra anao indray izay ry Jesosy fa nahazo izany teny izany avy aminao. Taio ny tokantrano kristianina rehetra, taio ny mpivady rehetra sy mifankatia rehetra, mba tena fitiavana marina no fikatiavan'izy ireo, ary ahatra tokoa ny tokantrano izay miorina sy izay efa miorina. Amin'ny anaranao nanaovany zavavaka izany. Amen.
Kevato, c'est une école spécialisée pour les sourds et malentendants, ici aux alentours de Thomas. C'est une école du niveau primaire. Il y a la classe préscolaire, le niveau primaire. Et après le niveau primaire, ces jeunes-là voudraient continuer en cette classe qu'on appelle classe pré-professionnelle pour apprendre un peu le métier.
Anganarako Larga Hibera Etatarani Adama Sheva Androtiki Nalan Jehovah Napetraku ni Jehovah Tam Sayedina Tau Sayedina Zau Shua Mishiraha Watchway Kundru Shovali Aumbi Misharexai Misiriamsha Atekatekan Shaitaneu You have rule Ntenen Jehovah Wesiatan The Bokangam Zai Biblava Devuli Rasa Biblava Devuli Stanem Zai Peletiki Heva The way Zai Devuli Minanantino can Feno Minanti the can't The way of Zai Sias Hanu Holland Jehovah you from a father The way Devuli Smart Senare for me and you. What one the was all. Then he nom say have done men quivading. As for film zero, ni mengat. Ingim zai over Bukam. Ntukonya damam zai. A dam! I know. The way a damam zai. Young Finna from Malia. Then tenem zeko Jehovah. In Mapolino. Yasim Siga Gans. No, I have fountain and green. The appellative and menanas you. Ha, have. Not on the way of a it be blavin, crookna menanu. Then I shake him that Jova. Be blav. She's gone run another woof. Can't know. They no could have. Tam to manganara from Terek. Selaractico. Hatam, tingere no sevuma, maitaha, rahan no num tom zeda na pelelon drill. Hatan sigam ha, anaknam zeda mapala hill, with marar sika, with mati. Fe, resikam vavakum bebek. Tam put jam ni shay denang drak. Ta zenyu, tam tukun vavakat sika, tam bebek. Zai, sedin zai. Bye bye. Mama ngarakua.
natembola kely azao tenitsotra hoay ny tananao ny tantanay ny taridalanay ranetitratitra-ko indraindray zazy avy aminao no mendrikay indra fono menao ray tsy to natembola kely azao tenitsotra hoay ny tananao ny tantanay ny taridalanay ranititratitra-ko indraindray zazy avy aminao no mendrikay indra folo menao ray tsy to miandroko rehetra manao tsy misy festa afotio manontolo manao jesosy tompo mihina fiderako ny fiainam-panompoko manao tokoly ray ary io mandraky zay maekeo jesosy tompo etaeta sy ny faniriana miantso anao ty zandry kelinao miankonan'izay misy anay dada sy meny zoky zandrinay mba ho isany andova fiainana mandraky zay miandroko rehetra manao tsy misy festa afotio manontolo manao jesosy tompo mila fidelako ny fiainam-panompoko fa toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy
fahahanana fiainana mandrakizay jaona toko fahatelo ny andininy fahenina amby folo. radio tiany fiainana 91.2 mégahertz. hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Numeri toko fahaenina andininy fahaefatra amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Ankasitrahana trany ianao ny amin'ny fanarahanao tsy tapaka ty onjam-peo mamintsika ity dia ny raika amin'ny 70 teboka roa mégahertz izany.